Batimpana entin'i Pasteur RATIANARIVO Rabarijaona. Aoka iombavaka sy atopoko. Ry Andriamanitra raisanaka fanamasinao midera sy mitsaoka amin'ny voninahitra anao zahay. Fa lehibe tokoa ny fitiavanao sy ny famindramponao ka aveana ny trapam-jena tratra izao maraina izao indray ary tomponomponao. Ko mitsaoka anao amin'ny voninahitra anao. Ry rainy fahazavana tsy milentika. Andriamanitra rehetra, tompony tompo sady mpanjaka ny mpanjaka. Mipetraka any amanirinirinana ianao kanefa dia mijery sy miondrika anay ety ambany toerana ety. Ndreto izay manoroka ny tongotra masina Jesosy ary dia mangataka aminao indrindra. Ikeo mba nitrakasitrano atrehanao izao fotoana izao. Ary ikeo mba ampahirato ny mahasompananay, ahita ny voninahitra andre ny feonao, atsapa ny fanatrehanao. Ary dia afantaranay tokoa fa Andriamanitra velona ianao, miasa ianao, tia anay amin'ny fitiavana tsy mety levina, maneho ny voninahitra amin'ny fiainanay isan'andro. Ary dia mangataka aminao indrindra mamelany olo eka amin'ny fo aminay satria tsy tanteraka ao natrehanao izay Jesosy. Nanoto taminao izay na tamin'ny teny, na tamin'ny natao, na tamin'ny eritreritra lalay indrindra. Kanefa noho ny famindramponao sy ny fitiavanao mahagaga tokoa, ny raha nalatsaka tao Kalvaria, avelo mba ho isan'ny mpanomponao ihany zahay. Ary dia ho anitrakasitrano atrehanao ny fiainany amanontolo Jesosy. Fanamasina mahery mpanazava sy mpampianatra ary mpananatra. Ampahirato mandrakariva mahasompananay, sokafy ny fonay, fananay, ny sainay. Andrenesanay ny feonao, fantaranay lalanao, andehananay araka ny fitsipikao. Eny Tompo, atonganay ho feno sy tanteraka eo mba aniritra ny fahasoavanao. Mitsaokanao izay, mankalazanao, mivoninahitranao, ary mametraka ampiaratananao izao fotoana izao eo ambany fitarian'ny fanamasina irery ihany. Minaranao masina manan-kirevana Nazareta Jesosy tomponay no izay manisy mangataka izany vavaka izany. Alleluia. Amen. Amintsika mandrakariva ny rava ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra raintsika sy Jesosy Tompo ary ny fampiraisana avy amin'ny fanamasina. Amen. Amin'izao vantsimpanahy maraina izao dia ny tenin'Andriamanitra ao amin'ny Matthieu 5:5 no meny tompo antsika. Matthieu 5:5 vaky toy izao minaran'i Jesosy. Sambatra ny madio am-po fa izy no ahita an'Andriamanitra. Izao ny lohateny izay omena izao fantsimpanahy izao. Ahoana no fomba andrenesana ny feoko sy ahitana hoy Jesosy. Ahoana ny fomba andrenesana ny feoko sy ahitana hoy Jesosy. Izao no afatry ny Jesosy Kristy Tompo, afatry ny lanitra ho antsika. Fa hoy Jesosy avy any Nazareta, ry ampakariko ry malalako, tsy tiako ny atsapanao ho toy ny olona tsy fantatra amiko, fa izaho dia eo aminao tokoa. Misy tokoa ireo sary izay ampiasainareo maka ny endrika miavaka momba. Tsy manohitra be fahatany ny fampiasanao azy ireny aho. Tiako ho fantatrao fotsiny ny tena endriko, mba tsy ho taitra ianao rehefa mahita. Mihaino ary ry malalako, tany mafy ny tanako ary ny masonao ataovy mijery tsara. Dia izay tena endriko tokoa. Dia laza aminao hoe ho raisinao ny valim-pity, nefa fantatro tsara fa tsy valim-pity ny anaovana izany. Tena mpiandrondry ianao ry tomponay. Eny tokoa tena mpiandrondry mahalala ny ondrinao.
manao sorona ny ianao ho any ondrinao. Tompo, lehibe zany fitiavanao zany. Betsaka ny olona hoy Jesosy ny manofy hanana fandraisana amiko. Tsy manilika na iza hoy Jesosy, fa aleo hazava sy misokatra ho an'ny rehetra, fa izay mitady ahy dia hita tokoa. Tsy azo mora nefa izany fahitana zany. Mila mahafantatra ny fanirian'ny olona aho. Mila mahita olona izay mikaroka marina tokoa eny rehetra eny, ary tsy mitsahatra amin'izany fikarohana zany. Ny olana dia betsaka ny kivy rehefa tsy maharena, tsy mahita izy. Tsy manohy mikaroka, tsy mikatsaka fatratra, tsy amifony sy ny fanahany lalina tokoa ny hitadiavany ahy. Fa rehefa tsy mahare indray mandeha izy, na tsy mahita indray mandeha, dia indro fa kivy ary dia miala tsy mikaroka intsony. Eo koa ny laingan'ny fahavalo milaza hoe tsy mendrika an'izany ianao. Zao no izy nefa mandra-pahitanao ahy, dia mila mitady ahy ianao. Ny zavatra anankiray izay manandanja ihany koa dia ilaiko ny fahadiovanao. Ny aingam-panahin'izao tontolo izao, ny fiainan'izao tontolo izao anatin'ny fon'ny olona, ny falitolon'ny fon'ny olona, dia ireny manakana tsy andrenesana ny feoko sy tsy ahitan'ny olona. Ary izany falitony izany dia fihinanana ny rehaka izao fiainana izao, ny fiainana zava-dratsy eo amin'izao tontolo izao, mandoto ny fo, ary dia tsy mety izany ho fonenako. Ny trano dia tokony ho madio na farafaharatsiny natokana ho an'ny fanadiovana. Midika izany fa ianao dia mila miezaka amin'ny fanadiovana izany tranonao zany, dia ny fanahinao. Fantaro aho indray ny fitiavako izay rehetra mitady ahy. Izay no nahatonga hanazava ny lalana tokony alehanareo. Fantatrareo mantsy ny zavatra izay manafotoana. Ny fahotana dia manafotoana indrindra. Ny olona dia manota amin'ny fitafiana, na tsy fisiana amin'ny fitafiana, dia ny fitanjahana zany. Manota amin'ny herisetra, heloka isan-karazana, fankahalana, fifisana, fanaratsiana, fialonana, fijangajangana. Ireny sarimihetsika amin'ny fahitalavitra ireny dia tena endriky ny fahotana, ary tena mahasorena tokoa izany. Mandreraka. Tahaka anao izay tahaka ny hoe manatona zava-maloto na diky ny oronao, dia tahaka izany izaho rehefa mahita anao manao zava-dratsy fanahiniana tsotra izao. Ny tiako lazaina aminao dia tena ratsy sy poizina izany. Tsy izay ihany no tafintohina ao anatin'izany, fa ny kianja sy ny lapan'ny lanitra mihitsy, ny anjery sy ny olo-masina. Nefa ny zava-mitranga dia izao, fiainanao ety an-tany eo anivon'izao tontolo izao zany.
noho izany raha te hahita ianao dia tsy maintsy esorinao ireo zavatra ireo. Tsy maintsy manadio ny fo sy ny saina ary ny karazana fialamboly rehetra mampiseho fahotana ianao. Ao koa izany ny mozika, ny fitafiana tsy môtina, ny fitondran-tena, tsy araka ny sitrapon'Andriamanitra, ny fiteny, ny teti-dratsy, mamono olona, ny ady, ny zavatra rehetra izay maneho ny fahotana amin'ny endriny rehetra. Izany rehetra izany tsy maintsy ho esorinao raha te eo namako tokoa ianao. Ny fialamboly mampientanentana, manimba ny fiheverana ny zavatra marefo sy madio, mandreraka ny saina, izany dia manafy ny tohina. Izao ny fantaro zanako. Izaho koa dia tsy maintsy miaritra izay hitanao sy eritreretinao. Izaho koa dia ao anatin'ny ilay hevitra fatorianao, mijery ny loto tsy hailazaina. Izaho koa Jesosy dia eo amin'ny sehatra rehetra izay misy anao. Dia ny sarimihetsika mijery ianao, ny fonao maloto, ary dia mahita sy miaina koa ny fijaliana izay mety jery ianao amin'ny hevitra mangina hijery ianao fahitalavitra. Izaho koa dia manatrika izany rehetra izany, ny halatra sy ny zavatra rehetra izay manimba ny fiainan'ny olona anjatony, amanarivony amanariny, noho ny fitiavam-bola sy ny fitiavan-karena. Mandratra izany rehetra izany. Ny tiako ambara aminao dia izao hoe aza mijery ireny sarimihetsika ireny amin'ny fahitalavitra ireny, fa manohy sy nahy izany. Aza mijery gazety na afisy na sary maneho fijaliana sy fahotana. Tahaka izany koa ny mozika. Manomboka an'io dia ataovy zava-dehibe aminao ny tsy mampiditra ao an-tsainao zava-pady noho ny zavatra jeren'ny masonao noho ny sofinao iainanao isan'andro. Eny, ireny orooro ireny, ireny vatana mirehitra ireny dia mampiororo ahy ihany koa tadio izany. Hitako ireny vatana dorana ireny, ireny fanaintainana izay misy ireny, dia izaho koa mihaino izany. Aza mandeha ningelahy amin'izay jerenao, amin'izay enoinao, amin'izay eritreretinao. Tsia, fa tsy hiditra amin'izany aho. Azonao tsara izany, sambatra izay mandeha am-po fahaizony entin'Andriamanitra. Aoka tsy ho voaloto ny eritreritrao, izay jeren'ny masonao, eny ny sofinao, resaka hifanaovanao, manomboka an'io. Raha tena hikatsaka marina tokoa dia hita, ary raha mifono marina tokoa ny fikatsahanao ny andrenesana ny feoko, dia andray izany ianao. Aoka ary ny fanahy masina no hoenonao, ho raisinao isan'andro mba handrenesanao izany. Tiako ianao mba hanana fanapa-kevitra tsara, handany fotoana miaraka amiko amin'ny zavatra izay lehibe eo amin'ny fiainanao, amin'ny zavatra izay mikasika ny fanjakan'Andriamanitra. Diso fanantenana mantsy rehefa mahitanao mandany andro amin'ny internet amin'ny zavatra tsy misy ilana azy. Rehefa hotana ny sitrapo
izay tanterahinareo. Aoka ny vavaka ao anao hoe Tompo afao aho. Tompo, diovy ny fanahiko. Tompo, misy koa ireo otan'izay tsy fantatro noho ny nandalovan'izany teo ambany masoko. Aoka ny ranao hanadio aho amin'izany rehetra izany. Izany no afatra tiako omenanao anio. Aoka ianao ho matotra amin'ny fiarana amiko, satria ny fitiavako anao dia lehibe tsy misy toa azy. Manao solid Jesosy avy any Nazareta, Tompony Tompo sy mpanjaka ny mpanjaka. Saotra Jesosy ny amin'ny fitiavanao, akaiky tokoa ianao fa tsy mba lavitra, fa izahay manalavitra anao amin'ny fisainana, mieritreritra, amin'ny atao, amin'ny jeren'ny maso iny ny sofina, amin'ny lazain'ny vava, ary izay omponay rehetra tsy mifanaraka amin'ny sitrakao. Koa dia mangataka tokoa Jesosy ny ranao sarobidina dionay afaka amin'ny fahotana sy ny tsy fahamarina rehetra. Mitalao lefa ianao masina mba hanavao ny fanahinay, saina ny fontenanay, ny fombanay rehetra, andehanany araka ny fitsipika amin'izay manomboka anio. Saotra Jesosy fa Andriamanitra velona sy miasa ianao, nantanteraka ny sitrakao, dia ny fitiavanao anay lehibe, ary ny fanarahanao anay handeha hitory ny filazantsaranao, dia ny filazantsara ny fanjakan'Andriamanitra eo anivon'izao tontolo izao. Ho anao ary ny ady izany saotra ny voninahitra fankalazana ilay Tompony Tompo sy mpanjaka ny mpanjaka, ilay kosa ny fahasoavanao Jesosy Kristy sy ny fitiavanao Andriamanitra iray, ny hery sy ny fampiraisana avy aminao fanahy masina. Alleluia.